Ny fahasalamana no voalohan-karena fehezanteny nanana ny lanjany nandritra ny valanaretina covid-19 nanjavozavo ary niteraka resabe anefa ny fomba ny tantanana ny ady amin'ny valanaretina indrindra nandritra ny andehan'ny voalohan'ny taona 2024 eri taona taty aoriana niverina nanao fanadiadiana ny mpanao gazety ny tambazotra malina nanjoy ny fisian'ny fangahararana nafantoka tany amin'ny faritra atsimo andrefana sy analamanga ny fanadiadiana anisan'ny toerana hitaran'ny tanànan'Antananarivo Atsahamamy betsaka ny mponina eny nefa tsy maharaka ireo foto-davitra safototra toy ny CSP2 efa ora roa izao ity renim-pianakaviana ity no ny andro ny anjarany ho raisin'ny mpitsabo manampitrotraka ny tsy fampin'ny mpiasa ny valanaretina covid-19 mpitsabo telo amin'ireo valo tokony hiasa mantsy ny voamarina famarary miteraka asa marobe fanampiny ho azy ireo ny firongatry ny valanaretina akoatra ny asa andavanandro izay efa tsy araka izy ireo misy le olona mandeha manantona mandeha amin'ny dia manao test positif dia anaterana fanjakana fanafodiny dia manafitra ny teteny zany le ankizy mandeha dia firy milona manafy bénévole zany manao anakoro dia manotovy dia po manao ny anakiraiky voatery miantso ireny antsoina hoe bénévole ireny izy ireo ahafahana mameno ny banga ny toeram-pitsaboana amin'ny fanjakana rehetra eto Madagasikara zany hoe ny CSB sy ny hôpitaly misy bénévole daholo ny antony dia tsotra tsy ampy raha hitena hoe tsy ampy sasaka efa tsy fiteny tsony satria raha mijetrika zao ny eo amin'ny hôpitaly be felan-tanana etsy ambony etsy dia titulaire ray zany hoe mpiasa-panjakana ray ny paramedy dia bénévole telo manampy azy eo zay mampiodina ny service io zay fisina bénévole zay no azahoantsika n'lay tolotra ara-pahasalamana mbola mampimenimena ny olona hoe tsy ampy ny mpitsabo tsy rarahiny zahay sy ny sisa sy ny sisa mazava ho azy miteraka fimenomenonana eo amin'ny marary izany toe-javatra izany ary anisany mety hiteraka kolikoly anisany manosika ny mpiasa amin'ny fahasalamana mety hanao kolikoly ny tsy fampinisa dia ao anatin'izay kolikoly zay akory tsy miteny hoe tena mpanao kolikoly na hoe tsy manao kolikoly ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa misy tokoa ny manao kolikoly ary misy ny tsy manao kolikoly dia ao anatin'izay vao nisy fanadiadiana angamba teo aloha teo namme an'ilay karazana hoe noty na indisy napetraka ino hoe eo amin'ny 2,2 eo ny tahany fanaovana kolikoly taty amin'ny sehatra ny fahasalamana santionany amin'ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ireo voalaza ireo toy izao ny fahitan'ny mponina ny tolotra ara-pahasalamana araka ny fanadiadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar ny volana septambra 2024 efa raiky tapisaka amin'ny sehatry ny fahasalamana ny kolikoly voakasika avokoa ny mpiasa na ny tompom-pahasalamana isan-tsokajany ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana olana ara-drafitra toy ny karama tsy ampy fitaovana tsy zarizary ary faharatsiny ny fipetra enti-miasa izao no mahatonga azy ireo hanao kolikoly fa anisany lehibe indrindra ihany koa ny fitiavam-bola ny ampaefatra ireo nanontaniana tamin'ity fanadiadiana ity dia nilaza fa efa tratrany kolikoly toy ny fandoavana sarany amin'ny tolotra voalaza fa mahamaim-poana
fanaovam-bola tsy misy fanamarinana na fanaovana sisibola mialoha ny fizahana ataon'ny mpitsabo. Ny sehatry ny fahasalamana ankapobeany no niompanan'ity fanadiadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar ity. Inona indray no nitranga nandritra ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Toy ireo firenena rehetra tsy afabela i Madagasikara nanomboka ny volana marsa 2020. Tompolahy tompokivavy, androany dia nahazo ny valin'ny fitiliana avy any amin'ny Institut Pasteur ny tenako ka manamarina izy ireo fa misy olona 3 mitorady sy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Napetraka ireo paikady maro samihafa ifehezana ny fipariahan'ny valanaretina. Nomena andraikitra ireo manam-pahefana isatsokajiny tamin'izany. Nahetsika avokoa araka izany ny fitaovana, ny olona sy ny vola no entina niady tamin'ny valanaretina, natsoina hatramin'ireo mpisehatra eny fotony. Toliara, mpanentana ara-pahasalamana Elianina, ao amin'ny CSP2 Tsimena tsy Toliara voalohany izy no niasa ary efa 10 taona ny maro. Zay zany misy valo sy aroa isaky fokotany. Toliara centre de Tsimena ouest de Tsimena est de Tsimena sud. Metonina ho isan'ireo tsy mbola nandrainy tamin'ny karama sahaza ho azy izy. Tsy hita izay hitarainana ankoatra ireo mpiray-tanàna aminy. Tamin'ny volana ino raha ino? Nanaovanareo raha Covid 23 avril 2021. Avril 2021. Tsy azo hatsamizao. Nandritra ny andehan'ny faharoa tamin'ny valanaretina, natsoina izy anentana ny mponina hiady amin'ny coronavirus. Nampanantenaina tambiny izy ireo tamin'izany saingy milaza fa mbola tsy naharay izany hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana. Ireo CSP2 valo ao Toliara renivohitra dia voakasika avokoa. Ireo fahanomboka ny asa amizay zany, zay vao tonga saina hoe ahoana ny sofoantsika any. Président Fokotany tsy azonao antsoina amin'ity gouvernement. Satria le asa zany tsy maintsy mitety aneraky ny an-tragno agny ianao mitondra le gendarme sy polisy manentana salama hoe mba atahoran'le olona dia andeha le vaccine rehefa tsy maintsy antsoina zany ny aza communautaire. Nefa ireo niantso anay tsy mba injahandreo natsofoka ny individual ny volana. Mahatratra 220 ireo mpanentana ara-pahasalamana nampiasaina nandritra izany fotoana izany. Miezaka mametraka lamina amin'ny fitakiana ny sasany amin'izy ireo. Nandritra ny fivoriana nanapa-kevitra ny ivondrona hikaroka vahaolana. Mafitsika zany PCSB zany raha zay dia ataontsika lista zay dia samby manao somia dia alefatsika amin'izay tokony andehanana. Zay mobilisefantsika sao zany le olo. Tsika moa 82 tsy zay 82 zany PCSB zany informé vatsy le olo hoe manao akory fa toy misy hevitsy hoe amin'ny resaka Covid igny jalantsika tsy niazo igny ka manao akory mety amin'ny tiko na tsy mety fa latsika tonga dia manampatampaka avao tsika hoe fa mety io tonga dia lasa. Nangataka fanazavana tamin'ny tompon'andraikitra teo an-toerana momba izay, sarotra ny fahazomba avao satria tsy nisy sainy resaka ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Mifanilitra ihany koa ireo tompon'andraikitra natonona. Toy izao mantsy ny fanamarian'ny taleparitry ny fahasalamana mpisolo-toerana ao Atsimo andrefana nandritra ny fiaonana taminy ny folakandro ny 7 septambra 2020. Niantso ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teo Imasonay ny taleparitra mpisolo-toerana, toy izao ny toromarika tamin'izany. Tsy maintsy maka taratasy daholo izay rehetra afaka manao ankety mandeha aminay ihany. Autorisevako sy ataoko signature fa raha tsy manao an'izay ireo dia tavela eo. Teo ny eo ihany niantso ny tao Antananarivo izahay anao izay fangatahana alalana izay. Araka izany napetraka teo anivon'ny sekretariat jeneralin'ny ministera ny fangatahana alalana ny 3 septambra 2020. Teo ampiandrasana ny valin'ny fahazondalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, niezaka nangataka fiaonana tamin'ny gouverneur ny mpanao gazety ny Tambazotra Malina amin'ny mahafoloan'ny ivotoeram-pibakiona ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 azy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny fanandrify indrindra tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona ny fandalovana tany an-toerana.
voalaza fa sahirana nanomana ny fandraisana ny prime ministre ny gouvernoura ka izany no nahasarotra ny fiaonana taminy. Teny amin'ny seranam-piaramanidina Toliara no nisy irika kely nanontaniana azy. Nisy amin'ny ase tamin'ny Covid. Katsinanay ny fogna ny partenaire. Partenaire. Tonga misy fotoana fanamanao zay tsena. Ok. Rehefa nisisihina indray ny fanazavana fanampiny momba izay dia toy izao ny valiteny azo. Ce qui est sûr, hein, ça va être résolu. Ça va être le directeur régional de santé. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une préparation. Et les préparations, c'est quand vous allez dans le régional de santé. Hein. Inona ary no tena marina, tena nanome vola tokoa ve ny mpiara-miombonantoka raha iny nomenan'izy, raha tsy nahoana no tsy misy valiny mazava. Toy izao mantsy ny fanazavana azo avy amin'ireo agent communautaire. Gouvernoura zany nanana fandavan-tena manokana rehefa nitakina rehefa nantanina ahoana marina ny momba anay gouvernoura fa tsisy resana amin'ny raha andraso fa zaho zany mitady vola fa aza malahelo nareo fa mety sahafa-po nareo amin'izay. Après une semaine anaovana an'ilay raha itenany amin'izay koa gouvernoura hoe avitra ihany nareo fa misy ny mpanampy amin'ny raha ty misy projet manampy vola anatady zay zany. Ho fanamarinam-bavao nanatona ny iray tamin'ny mpiara-miombonantoka izahay raha ny fanazavana azo toy izao ny fomba fiasan'ny action contre la faim na ny ACF amin'ny ankapobeny. Nous intervenons dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé de réponse à la Covid. Donc on utilise les protocoles définis par les autorités, on met en place les formations définies par le ministère de la Santé. Nous travaillons sur le système, sur les structures de santé du ministère, incluant la santé communautaire, c'est-à-dire, tout à l'heure j'ai parlé des formations sanitaires comme les centres de santé de base, les centres hospitaliers. Il y a eu aussi un travail fait avec les agents communautaires qui eux sont rattachés au centre de santé de base et qui font le travail de sensibilisation des populations, mais aussi de recherche de cas, de suivi de cas, de mobilisation pour que les populations aillent dans les centres de santé. Manamafy izany ihany koa ny mpandrindra ny ACF ao Antsimo Andrefana. En tout cas, on n'a pas reçu de demande officielle du chef de région sur cette demande. Sur les activités qui ont été mises en œuvre avec les AC à la demande, par exemple, de la direction régionale de la santé, on a pu prendre en charge les AC. C'était sous une coordination qui était bien une bonne collaboration entre tous les partenaires, justement pour éviter les doublons sur des activités similaires ou des prises en charge le même jour pour les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que ça passait par la direction régionale de la santé du public. Et quand il y a eu des requêtes, on a pu faire la prise en charge, mais sur cette activité principalement, on n'a pas reçu de requête officielle. Tsy ny tompon'andraikitra ihany no sarotra azona vaovao momba ny fitantanana ny fiatrehana ny valanaretana Covid-19 fa na ireo mitonona ho tsy naharay vola ihany koa aza. Tsy vitsy izy ireo izay mbola tsy naharay ny tampikarama ho Toliara saingy tsy say miteny. Iray tamin'izy ireo no natonona piasa ato amin'ny vaccinodrome Toliara voalohany. Nanaiky ary nampanantena fa hiresaka amin'ny endrika hafenina saingy rehefa nifanome fotoana indro miantoana dia tsy nipotra izy. Miasa zany ao fa raha votonga le soloko dia mandeha miandry nareo zany amin'ny valo katramfolo nareo fotriny zany natongavako aty. Tapitra ihany ny fotoana nahafahana in'izany natao Antsimo Andrefana saingy tsy nahazombaliny ny fangatahana. Ny idy tanteraka ny fahazom-baovao ka voatery naka sary miafina ny mpanao gazety ny Tambazotra Malina. Ny 17 Oktobra rehefa tafaverina teto Antananarivo ny mpanao gazety dia nety tanana teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mihitsy ilay fangatahana alalana niaraka tamin'ity taratasy ity. Toy izao indray no fanazavandramatoa sekretera jeneraly teo aloha. Aleo ianareo mangataka monsieur le ministre mihitsy satria point sensible be daholo zany zavatra angatanareo izany dia izao tsy afaka ny amoaka ny sekret amin'ny ministera sy ny sekret amin'ny fanjakana malagasy sy ny rehetrarehetra mihitsy.
Ny 20 oktobra 2024 vao nivaly ilay fanomezan-dalana ahafahana manao ny fanadiadiana. Nangataka fiaonana tamin'ny ministra tompon'andraikitra ny mpanao gazety ka nasainina lefa mialoha ireo fanontaniana. Hatramin'ny fotoana nanatotosana ny fanadiadiana dia mbola tsy nahazo ombaliny ireo fanontaniana nalefa mialoha ireo. Mijanona ho fanontaniana hatreto ny momba ireo vola tamin'y agent communautaire sy ireo mpiasa nahetsika nanao vaksiny Covid-19 noho ny fahasarotan'ny fahazoam-baovao. Tsapan'ny filoham-pirenena ny mahasarobidy izany fahazoam-baovao izany raha niaona tamin'ny mpanao gazety izy ny volana janoary 2024. Betsaka mantsy ireo vaovao, ireo zavatra marina tokony fantatry ny vahoaka, ilaina valiteny, ilaina ampitanareo araka ny tokony ho isy, ny tokony rarina. Ary omena toromarika ny ministera rehetrarehetra, ny mpiara-miasa atao amin'ny fiadidin'ny repoblika mitondra ny valiteny izay fanontaniana apetrakareo mpanao gazety. Anisan'ny zo fototry ny olo-pirenena ny fahazoam-baovao, saingy mifanalavitra amin'izany ny zava-misy mifandraika tamin'ny fitantanana sy fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Manahirana amin'ny ankapobeany ny fangatahana fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny sampandraram-panjakana isantsokajiny no ny taotry ny hovoasazy na hoesorina amin'ny toerany izay efa nitranga taorian'ny fivoahan'ny karazam-panadiadiana toy itony.